Rehefa afaka asika rehetra tompoko, saotra midera mankalaza manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray sanaka fanay masina, menao fotoana ianarana ny teninao, hahatonga anay hahafantatra tsara ny sitraponao, hahafantatra anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina zay iorenany fonoanay, ary azahoanay mamantatra koa ny fanay sandoka rehetra, fampianarana sandoka rehetra, ny fiangonana sandoka rehetra, de fanay masino ampianatra anay ka hanananay finoana tsy miozongozona, amantaranay sitraponao, de ny tsara sady akasitrahana ny marina, ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo mahatratra ity fotoana ity indray azahoantsika mianatra ny ten'Andriamanitra eto. Fampianarana soratra masina no ifampizarantsika amin'izao fotoana ankehitr'izao. Ny lohatenin'izany fampianarana zany dia ny fizahan toetra ny fanahy, na amin'ny teny frantsay hoe discernement des esprits, fizahan-toetra ny fanahy. Ny tenin'ny apôstôly Jaona amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany no tenin'Andriamanitra no fiditsika ho anorenasika izany lohateny zany, na nakasika izany lohateny zany, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany, aza mino ny fanahy rehetra fa zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Ankehitriny de feno mpaminany sandoka, Kristy sandoka, mpanao fangagana sandoka, mpanasitrana sandoka, milaza horesahan'i Jesosy kanefa sandoka, milaza manana ny fanahin'Andriamanitra kanefa fanahy sandoka no miasa ao aminy, ary milaza ho fiangonan'Andriamanitra aza kanefa sinagokany Satana. Maro ny voafitaka, na ny jentilisa, na ny efa kristianina azy, miala ny fiangonana marina, miala ny fampianarana marina, miala amin'Andriamanitra velona ka dia babo ny Satana tanteraky. Ny tanjony ty fampianarana teraky zany dia voalohany dia ny ahafantarantsika an'Andriamanitra izay vavahantsika marina. Io no objectif atsika voalohany, ka hatonga antsika ho sy ho voazongozona, ka sahiteny tahaka ny apôstôly Paoly hoe fantatro izay noko, ka tsy ho voazongozona, tsy ho voafitaky ny sandoka rehetra, ary atoka hatramin'ny fahafatesana am'izany sy orenana amin'ny finoana matanjaka sy velona izany, ary marina. Ny fikendresika faharoa dia ny amantaratsika kosa ireo fanahy sandoka, mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka, Kristy sandoka, na sinagokany Satana. Io no fikendrena anakiroa. Zavatra tsy hozerantsika voalohany ararak' zany dia ny hevitra fototra ara-teolojia, ny ty hoe fizahan-toetra ny fanahy ity, na discernement des esprits ity. Raha ny teny grika nakana azy dia azo adika hoe fomba entina mamantatra
ny fanahin'ny demonia na ny fanahy sandoka sy ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina. Zay zany no hevitry ny ty hoe fizahan-toetra ny fanahy ity. Ty ny fanahin'Andriamanitra, ty kosa ny fanahin'ny demonia. Zao laza amin'ny jaona apôstôly azy amy jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany teo ihany, ry malaza miny ny fanahy rehetra fa zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra izy na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa am'izao tontolo zao. Maro! Tsy visy. Ny fizahan-toetra ny fanahy koa dia entina manavaka ny tena Andriamanitra marina sy ny Andriamanitra sizy na ny Kristy sandoka na ny antikristy. Io koa no hevitry ny ty fizahan-toetra ny fanahy ty araka ny teny fototra. Jesosy dia mampitandina ny mino manoloana izany famaritana fototra zany ao Matthieu toko faefatra amby roapolo andiny telo amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo. Hoy Jesosy, ko raha misy manao aminareo hoe indro ary Kristy na indro ary, aza mino ianareo fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka isangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia ny olo mbo fidy aza dia ho fitahiny. Rehefa tsy azo ny zangazanga ny olona, tsy azo ny ankalapi, tsy azo ny fahotana zay miariary dia mitafiody zanak'olo ny ray ilay satana ka dia voafitana hatramin'ny olo mbo fidin'Andriamanitra maro nefa midaraboka lavo very any amin'ny elo misy azy. Antikristy no ilazana zany Kristy sandoka izany koa. Ny fizahan-toetra ny fanahy dia fomba entina manavaka ihany koa ny mpaminany marina sy ny mpaminany sandoka. Satria de feno milaza anazy ho mpaminany, iresahany Jesosy, iresahany fanahy masina, iresahan'Andriamanitra. Hoy Jesosy eo Matthieu toko fahafito ny andininy fahadimy ambin'ny folo, mitandrema anareo sao voafitaky ny mpaminany sandoka zay mankeo aminareo amy fitafiany ondro nefa ao anatiny dia amboadia mitoha. Da koa zany Matthieu toko faefatra amby roapolo andininy raiky ambin'ny folo, Matthieu toko faha efatra amby roapolo efatra amby roapolo teo. Fijerinao ity velany zany de tena mpaminan'Andriamanitra marina ty olo ka zao anatiny ao amboadia mitoha. Ity discernement des esprits ity na fizahan-toetra ny fanahy ity de fomba anavana ihany koa na fomba entina manavaka ny fampianarana marina sy ny fampianarana sandoka ary ny mpampianaritra marina sy ny mpampianatra sandoka. Eo no amantaranao azy hoe mpampianatra marina ve? Marina ve ny zavatra ampianarina? Sa mpampianatra sandoka ka satana no anatiny ao mampianatra sandoka izy amitana ny olo mbo fidin'Andriamanitra. Hoy Petera apôstôly amy Petera faharoa toko faharoa ny andiny voalohany milaza izany, alisy koa mpiampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo zay hahatonga mangingina saingisy mahavery ary handany tompo izay nividy azy ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Mpampianatra sandoka tena misitona ny meno handany Jesosy ka dia fahaverezana tampoka misy sy miafarana. Hoy ny apôstôly Petera eto. Fomba ihany koa entina mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sitrapony deboly ity fizahan-toetra ny fanahy ity. Romana roa ambin'ny folo roa moa dia amantarana hoe ny sitrapon'Andriamanitra de sara sady ankasana ny marina. Entina ihany koa manavaka ny zavatra tsara sy marina amin'ny zavatra diso sy rasy ity fizahan-toetra ny fanahy ity. Tesaloniana voalohany toko fahadimy andininy faha raiky amby roapolo. Fomba ihany koa amantarana ny fiangonana marina sy ny sinagogany tantana. Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahasivy, toko fahatelo ny andininy fahasivy. Paoly apôstôly dia mampianatra mazava tsara ao amy Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafolo sy ny Korintianina voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby roapolo fa fanomezam-pahasoavana amy fanahy masina ny ahaizana mamantatra ny fanahy sandoka sy ny fanahy- ' 'Andriamanitra marina na ny fahaizana manavaka ireo fanahy samy hafa ireo.
dikan'izany dia ny olona tari ny fanan'andriamanitra na manana ny fanan'andriamanitra ihany no mahay manao ny fanavahana na mahay mizaha toetra ny fanahy na azo toroana hevitra sy ampianarina ny ahay hanavaka fa rehefa nyfanahy ndemineno aho de tsy manaiky mihitsy izy ny ampianarina sy toroana hevitra ny am'izany. Zany indrindra no ianaratsika zao lohateny zao zay tena sarobidy satria maro reo mpampianatra sandoka sy fanahy sandoka reo nomely ka dia voafitany satria mitafy zanak'ondry izy iny matitoko fafito ny andininy 5 teo ny famboadiany toa ny ao anatiny. Ity ampiandohana dia tsy mampitahotra am'laza anyty fa de ho lazaiko ihany fa soratra masina am'laza azy ny mpaminany sandoka sy ny mpanaraka azy dia tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra mihitsy averiko. Ny mpaminany sandoka sy ny mpanaraka azy de tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra mihitsy. Apokalipsy 2:20 Apokalipsy 2:20 ny andeniny 20. Io zany dia raha izay natao hoe famaritana ara-teolojia na hevitra ara-teolojia ny atao hoe fizahan-toetra ny fanahy dia ho jerentsika kosa hoe inona daholo reo fepetra samihafa na critère hoentina manavaka ny fanahy sandoka sy ny fanan'andriamanitra na andriamanitra velona sy ny andriamanitra sy izy na ny mpampianatra marina sy ny mpampianatra sandoka na ny fiangonana marina sy ny fiangonana sandoka na ny antikristy. Ny fepetra voalohany dia fepetra momba ny trinité na critère trinitaire. Ny fiangonana marina de mampianatra f'andriamanitra dia miray telo izy, andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Samy andriamanitra reo tsy misy ambany tsy misy ambony fa andriamanitra iray ihany. Même essence divine hoy Lutera mampianatra an'izay a co-éternel, tena andriamanitra tamy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Fa raha manda na de ny persona ray amin'io andriamanitra trinité izy dia sandoka izy zay. Iny anay Jehova fotsiny, ny anay Jesosy fotsiny fa tsy mila n'andriamanitra ray sy ny fanahy masina. Ny sasandray ampy anay ny fanahy masina fa tena izy zay. Raha mandany andriamanitra amiray telo izy sandoka izy zay. Na olona na fiangonana de samy sandoka avokoa raha manda izy zay. Misy ihany ny olona manaiky ny fisiany andriamanitra ray, andriamanitra zanaka ary fanahy masina kanefa Jesosy tsy ampitovisiny ireo andriamanitra ray telo reo, ray persona telo reo fa Jesosy ataony ho zavaboary voalohany hoy ny fiangonana sasany. Mpaminany fotsiny Jesosy hoy ny sasany, hery fotsiny ny fanahy masina hoy ny sasany. Ray zay de fampianaran-diso koa zay ka toeritsika fa tena tsy araka ny soratra masina. Hoy Jesosy manambara ny firaisan'ny n'andriamanitra amiray telo. Zao raha 2:17 zaho sy ny ray dia iray ihany hoy Jesosy ary andriamanitra dia fanahy. Zao na 2:4 ny fanahy Jehova no ato amiko hoy Jesosy. Ny zavatra mampiavaka ny fanan'andriamanitra koa dia mampitodika ny olona hino an'andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina. Io fanahy masina io. Ka raha vo tsy mampitodika ny olona amin'andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina dia fanahy sandoka zay. Matetika moa ny olona tariny fanahy sandoka mbola ho resahatsika rehefa avy ety mampitodika azy amin'ny tena ny tena marina dia mody ny teny Jesosy mody ny teny andriamanitra izy dia mampitodika ny olona amin'ny tenany izy amin'ny alalan'ny fampianarany, fangagana sandoka, fanasanana sandoka, vola arena voninahitra ary ny azahoana olona maro fa tsy mampitodika amin'andriamanitra misy ka dia mila mitanina isika ny amin'izany. Zay ny amin'ny fepetra momba ny trinité. Ny fepetra manaraka kosa dia momba ny fanekam-pinoana zay mifandray amin'ny trinité ihany na critère sur la confession de foi
na fepetra momban'ny fanekempinoana. Isika dia manana fanekempinoantsika mahazatra ny maro moa le fanekempinoana apostolika manomboka hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany zay tsy averiko eto. Fa raha mandà izany fanekempinoantsika zany izy de mitovy amin'ny mandà an'Andriamanitra amiray telo ihany, satria ny asan'Andriamanitra amiray telo no raketina ao anatin'izany fanekempinoana zany sy mirakitry ny finoantsika koa. Ohatra fotsiny hoe tsy ho avy zany Jesosy tsara mivelona sy maty, tsy misy zany ny elo, nefa ny fanekempinoantsika milaza hoe avy any miavian'i Jesosy tsara mivelona sy ny maty ary misy ny fiainana mandrakizay. Io ne amin'ny fanekempinoantsika ka dia raha mandà izany dia fiangonana sandoka na fampianarana sandoka ny mandà izany fanekempinoana zany. Ny fepetra manaraka jerentsika dia ny fepetra kristolozika sy pneumatolozika, na lazaina amin'ny teny frantsay hoe critère kristolozika et pneumatolozika, zany hoe fepetra momba ny Kristy sy momba ny fanahy maso zay le pneumatolojika. Aleo vakitsika ny jaona voalohany toko fefatra andininy fa roka hatramin'ny fatelo milaza izany. Zao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary zany no fanahiny antikristy. Tsy vitany hoe tonga nofo ihany Kristy, fa maty, nitsangana amin'ny maty, niakatra any an-danitra, avy any iviany tsara velona sy ny maty, ary handray ny mino rehetra ho any aminy mandrakizay. Io no fepetra. Io zany dia ny finoana marina sy ny fampianarana marina dia manana an Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty ho ivony, zany hoe fampianarana na finoana kristocentrika. Io no antsika manana an Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty ho ivony. Ka dia ny fanahy masina araka zany dia mampiasa an'io Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty io, zay nilazana hoe critère kristolozika et pneumatolozika, zany tsy azo sarahina ny famonjena vitan'i Jesosy, ny fahafatesana sy ny fisanganana sy ny asa ny fanahy masina. Martin Luther mampianatra azy dia hoe Martin Luther miivo ny asan'ny fanahy masina dia mizara an Jesosy maty sy nitsangana tamaty ho ao anatin'ny olona, ho fiainan'ny olona. Azay no tsy azo sarahina. Fa raha tsy manao an Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty ho ivo na ho fototra sy lohan'ny fampianarana misy aza dia sandoko zany, sandoko zany. Fa mitarika ny olona ho Jesosy ny fagagana fotsiny, Jesosy ny fanasitranana fotsiny, Jesosy manome vola fotsiny, hainy Jesosy zany, fa tsy zany ny fototra, tsy zany no tsy zany ny loha mitarika ny fampianarana marina, fa Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty, ny sisa manaraka rehetra, ary ny fagagana lehibe indrindra dia zany Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty zany. Fa ny sisa rehetra dia hainy Jesosy atao, manaraka ho azy zany fa tsy fototra zany. Paoly apôstôly moa dia manindry mafy zany amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo hoe raha tsy nasangana tamin'ny maty Kristy dia fona ny toroteninay, fona ny fonanareo, mbola mitoetra amin'ny fahafatesanareo ihany ianareo. Jesosy koa dia manamarina izany fifandraisan'ny famonjena vitany sy ny asan'ny fanahy masina zany amin'ny jaona dimy ambin'ny folo ny andininy fainina amin'ny roapolo hoe fa raha tonga ny mpananatra zay rahako ho aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamaniny zay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no ho vavolombelona hanambaraha Jesosy. Zany hoe mizoro ho vavolombelona hanambaraha. Ary averin'i Jesosy ihany zany amin'ny asa apôstôly toko voalohany andiny fahavalo hoe azo hery ianareo amin'ny isan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko. Jerosalema, Jodea, Samaria ary hatrany farantany. Zany ny olona manana ny fanahiny Kristy dia mitory an'i Kristy maty sy nitsangana amin'ny maty. Tena zava-dehibe ny famantarany zany. Fa raha ny olona mampiankina aminao amin'ny zavatra ety ivelany dia sandoko zany. Arak'izany dia tsy zay manao hoe Kristy araka ny tenin Jesosy teo de fanahiny Kristy no ao aminy, fa maro mivery amin'ny fahagagana samihafa ho hitatsika rehefa avy eo, fa tsy zany nanankinanao ny finoana, fa ny finoana mahavonjy de tokana, ary ny finoana marina de tokana
jesosy maty sy nisangana tamin'ny maty. Io no iankinana farahafagagana fanasitranana hay devolo zany kesy zany mahavo fitakany maro ka dia ny antsika de ny fanan'Andriamanitra sy jesosy maty sy nisangana amin'ny maty no ivo ny fampianarana marina. Ity fampianarana sandoka na fanahy sandoka ity koa dia misy fifandraisany amin'ny atao hoe teolojian'ny voninahitra sy ny teolojian'ny hazo fizaliana. Ny fampianarana sandoka dia manda ny teolojian'ny hazo fizaliana, zany hoe jesosy maty, ory, nikapohina, manevitena sy ny sisa ho an'ny famonjena. Fa ny teolojian'ny voninahitra ny azo, mesia be voninahitra, mesia tsy mandalo fahoriana, mesia tsy mety maty misy aza ny amin'ny sasany. Ary ny olona mino azo dia tsy anday rampahoriana, tsy andalovany ny ady sarotra, tsy andalovany aretina. Ka ny zany dia laviny mesia ory, mesia mijaly, mesia maty, le mesia manevitena, ary ny mino zay andalova ampahoriana, andalova ny aretina, andalova ny ady samihafa, dia laviny zany fa lazainy fa tsy manana Jesosy rehefa mandalo fahoriana. Diso tanteraka zany fampianarana zany. Fa ny teolojian'ny hazo fizaliana dia miorina amin'ny fahorian'i Jesosy Kristy, miorina amin'ny fanetreterany, hatramin'ny fahafatesany teo ambony hazo fizaliana zany fahafatesany zany. Zany tsy midika hoe tsy manam-boninahitra Jesosy, fa ny foanany tenany ny Filipiana toko faharoa, nany tena hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana tamin'ny hazo fizaliana. Korintiana voalohany, toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo moa no anehoan'ny Paoly zany fandavan'ny mpaminany sandoka na ny mpampianatra sandoka na ny jentilisa tsy mino sy ny jiosy tsy mino amin'ny Jesosy zany hoe fahadalana amin'ny jentilisa fatafitohinana amin'ny jiosy izany Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty, toa resy ny fahitany zareo azy, fambaniana tsy mendrika amin'Andriamanitra, kanefa io ny fampianarana marina, madio ary velona. Ny fepetra manaraka dia momba ny fanomezam-pahasoavana, critère sur le charisme. Ny fanahy masina dia manome fanomezam-pahasoavana samihafa ny meny, ao ny mahay manasitra, ao ny manao fagagana, ny miteny tsy fantatra, manangana amin'ny maty, mahay mampianatra sy ny sisa sy ny sisa. Araka ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy, Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahairaika ambin'ny folo. Mila mitandro alefisika fa mahay fahagagana. Satana, araka ny teny Jesosy amin'ny Maty toko faefatra amby roapolo ny andiny faefatra amby roapolo zay averintsika hoe ho avy Satana amin'ny fahagagana lehibe ka na dia ny olo mba fidy aza de fitany fahagagana lehibe ka de tena hainy zany fahagagana zany, hainy manasitrana, hainy miteny tsy fantatra, ka dia mila mitandrona fa tsy zany no anorenanao ny fonoanao. Io no atao hoe fahagagana sandoka na faux miracle na fanasitranana sandoka, pseudo guérison, zany hoe devolo ihany mampiditra aretina de izy ihany no manala an'io, hainy zany. Ka dia sy ny fahasitranana na ny fahatetarany fahagagana no ilazana hoe fanan'Andriamanitra marina ny amin'ny olona io, na ny fahatanterahany nofo zay nylazainy, na ny fahatanterahany zavatra nyteneniny. Tsy azo amaritana azy io fanan'Andriamanitra zany. Hoy Jehovah amin'ny Deutéronomia toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa ka hatramin'ny faefatra, tanina ny zanak'Israely izy tsy tamin'ny fahizay. Raha tahiny misy mpaminany na mpaminofy aminareo zay milaza famantarana fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika hanaraka andriamanikafa zay tsy fantatrao ka aoka hanompo azy isika, na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana zay nolazainy taminao, de aza mihainy ny teny zany mpaminany na mpaminofy zany, fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitra reo, hahalalany na miorina ny fitiavana an Jehovah Andriamanitra reo amin'ny fonareo rehetra sy amin'ny fananareo rehetra ianareo. Teany koa io amin'ny Levitikosy toko faharoapolo ny andiny fahafito amby roapolo. Tanteraka ny nofy, tanteraka ny fahagagana, tanteraka ny zavatra nolazainy
tena tanteraka, zany ka tena mpaminany marina, zany ka manana anan Jesosy, zany ka manana ny fanan'Andriamanitra efa sandoka anao anatiny ao. Nampitandrina ny soratra masina. Isy no fiangonana sasany amin'ity resaka fanomezam-pahasoavana ity de hoe rasy ny teny tsy fantatry ianareo de tsy manana ny fanan'Andriamanitra zany. Asy vitany tsy manana ny fanahy masina fa very amin'ny elo anareo. Melo zany fampianarana zany ankehitriny na ny Madagasikara na ty ampitan-dranomasina ty. Ary de reharehandro zany teny tsy fantatry zany. Nefa zao Paoly apôstôly dia milaza hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Korintiana voalohany toko 12:17 ka hatramin'ny 17 hoe tsy miteny tsy fantatra avokoa ve izy rehetra? Tsia. Maminany avokoa ve izy rehetra? Tsia. Ary raha misy miteny tsy fantatra de misy aoka hay andika teny. Korintiana voalohany toko 12:5 17 ary 17 no ilazan'ny Paoly ny am'izany fiteny tsy fantatra samihafa zany. Aza miazakazaka mankanina de mahitan'izany ianao. Aza miazakazaka mankana. Tsy maintsy jerena daholo re fepetra maro zay ho resantsika eto raha vao misy mipoitra hoe iny raiso tsirairay avokoa ireto fepetra zay ho resantsika amin'ity fampianaranyity zao. Jehova sarotiny amin'ny mpaminany sandoka io fa novonoiny nasainy novonoina tanteraka. Deutéronomie toko 18:12 zao voalazany ao anaran Jesosy. Fa nampaminany zay sa ilaza teny amin'ny anarako nefa tsy nasaiko nazay na izay miteny amin'ny anaran'Andriamanitra fa dia hatao maty tokoa. Hatao maty tokoa. Deutéronomie toko 18:12, Levitikos toko 20:21, Deutéronomie toko 17:12. Mitandrema tsy maty fizikement na ara-batana ihany zany fa maty agnengely mandrakizay koa. Akoatr'izany anefa de tsy maintsy mijery ny fepetra biblika ihany koa sika na critère biblique na momba ny fepetra momba ny soratra masina. Amin'ny maha-Loterana antsika dia sola scriptura ny Martin Luther ny antsika. Soratra masina irery ihany. Inona moa dikany soratra masina irery ihany io? Io soratra masina io no fisipiky ny finoana, fisipiky ny toroteny, fisipiky ny fampianarana, fisipiky ny fitondran-tena, fahefana faratampony amin'ny ao amin'ny fiangonana. Ary ny maha fahefana faratampony azy io Martin Luther de zao ny fitininy tenin'Andriamanitra na ny baiboly ray manontolo de fitinina amin'ny Jesosy maty sy nitsangana maty na tanteraka ao amin'ny Jesosy maty sy nitsangana maty ka de io no mampisy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fanan'Andriamanitra zay inspiré ny olona nanoratra azy, velony ny fanahy ny olona nanoratra azy, avy amin'ny fanahy zany tenin'Andriamanitra zany, io no mahatonga an'ilay sola scriptura. Tany zany, raha misy olona na fiangonana mampianatra na mametraka amin'ny soratra masina ho eo ambany na zavatra anankiray na olona anankiray dia sandoka zany. Tsy misy ambony ny soratra masina. Infaillible, tsy mety diso satria ny teny dia Andriamanitra. Hoy Jaona, amin'ny filazantsarany Jaona toko 1. Ny teny dia tonga nofo, ary zany mampatanjaka ity soratra masina irery ihany ity. Ary zany no manorona finoana marina sy finoana velona sady vala fiainana ka dia sarobidy amintsika ny ten'Andriamanitra. Io koa no fiasam-pahasoavana iasan'ny fanan'Andriamanitra marina moyen de grâce hoentiny fanahy masina rehefa miasa izy ka dia sabatry ny fanahy hoy Paoly apôstôly amin'ny Efesana toko 1:1-7 rehefa miasa ny fanahy masina hampibebaka ny olona, hampino ny olona, hatonga Jesosy ao anaty, hatonga ny olona hiorona amin'ny finoana marina dia ny tenin'Andriamanitra no fiasam-pahasoavana. Araka zany ny tena fanan'Andriamanitra marina dia mitarika ny olona hitia ny ten'Andriamanitra, hihainy ny ten'Andriamanitra, hanoa ny ten'Andriamanitra, hivelona amin'ny ten'Andriamanitra, hino ny ten'Andriamanitra, ary
tena izara izany ten'Andriamanitra madio izany. Zany dia raha ny fagagana no velariny eo fa tsy mampiorona ny ten'Andriamanitra, ny fanasitranana ny velariny aminao eo, ny nofony hitany no velariny aminao eo, tsy miresaka zay volazany soratra masina izy, dia mampisalasala. Zao nefa mila mitanina fa tena mahay soratra masina ny devoly, mahay mitoroteny sisevitra, mahay mampianatra soratra masina sisevitra, de izy anao tena zany ka toroteny a. Sasany moarana fiesika sy de hoe tefa diso loatra, fa amantarana ny fanasantika ihany ny tenin'Andriamanitra, ampianariny fantatra ihany na dia mitoro ten'Andriamanitra aza izy. Ny ten'Andriamanitra io mo nampiasainy devoly na mitana ny eva am'Genesis 2:1-2. Rehefa naka fanahy any Jesosy koa ny devoly amy Matthieu 5 de ten'Andriamanitra avokoa ny naitiny. Io lazainy Martin Luther hoe parole de nature, zany hoe teny voavily, teny voaolaka, ten'Andriamanitra lasa efa tsy izy, tsy araka ny nanomezan'Andriamanitra azy fa naodiny satana lay ten'Andriamanitra. Ka dia tsy mitondra amin'ny finoanan'i Jesosy. Ndraindray de manindrila aza testamenta taloha fotsiny raisy ny sasany amy ten'Andriamanitra, antsika testamenta taloha sy testamenta vaovao, ny lalàna sy ny fady no sindrian'ny sasany amy tanan'Andriamanitra hanampy mba azahoana famonjena amin'ny alalany azy. Ary ny sasany mampiasa n'ilay ten'Andriamanitra hatanteraka ny fikendreny sy ny tombosoany sy ny voninahiny. Tsy zany daholo ny ten'Andriamanitra, fa ny ten'Andriamanitra dia manambara sy manana Jesosy maty sy nitsangana tamy maty ho ivony. Ka dia jenina tsara, tena mifanaraka amy soratra masina avy ny ten'Andriamanitra torino. Tena mampitodika ny olona amin'ny Jesosy, amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina marina ave ny ten'Andriamanitra torino. Samody maka andiny soratra masina izy, manazava an'io izy, tsy nitaona amin'ny fibebana, tsy nitaona amin'ny finoana, tsy nitaona anao ino an Jesosy anana fiainana marak'izay, fa nitaona anao hoe tongava ty de voavary olana, de mijanona eo, tsisy fibebana, tsisy finoana, tsisy lanitra, tsisy fiaretana fahoriana, fa teolozia ny voninahitra, teolozia ny fambiazana, zay ho hitatsika. Ny fipetra manaraka de fipetra momban'ny sakramenta na critère sacrementaire, zay misy roany antsika amy hoe ny sakramenta de ny batisa sy ny fanasany tompo. Fipetra momban'ny sakramenta moa zany, tsika dia mampianatra tsara fa ny batisa de fiasam-pahasoavany fanahy masina. Njano toko 7:5 dia lazany Jesosy hoe raha sy ateraky ny rano sy ny fanahy nareo de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra misy. Ka noho zany zay olona na fiangonana mandany fanaovana batisa dia santoko zany. Zay ministra tabatisa novo zeny zany azay Jesosy koa zany. Ny fanasany tompo koa de toy zany. Njano toko 1:4-9 de zay lazany Jesosy hoe zay mihinana ny nofoko sy misotrondrako manana fiainana manak'izay ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Azahoana famelan-keliko. Olo Matthieu 5:20-20. Azahoana firaisana aina amy Jesosy. Hoy Paoly amy Korintiana 2:20-20. Korintiana 2:20-20. Azahoana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ilay Jesosy nitsangana amy maty misy no raisinao fanasany tompo. Afinaritra ny teny Paoly, mikapoky ny fisaorana zay isaorantsika tsy firaisana amy ran'ny Kristy va zany. Ny mofo zay vakisika tsy firaisana amy tenan'ny Kristy va zany. Ka noho zany zay mandany fanasany tompo de mandany teny Jesosy, mandany firaisana aina amy Jesosy, mandany famelan-keloka amy Jesosy, mandany Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Da dia lavitsika ary toetsika ny fampianarana diso tahaka an'izany. Ankoatran'izany de momba ny misy ihany koa ny fepetra momba ny vavaka, critère sur la prière. Ny fanahin'Andriamanitra marina de zao mahatonga ny olona hiaina amy fimebana isan'andro sy hiaina amy fiainam-bavaka isan'andro. Jesosy ihany manazava azy amy Jana 5:15 raha tonga ny mpampianatra de ny fanahy masina de izy no ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana. Paoly apôstôly koa de mampianatra amin'ny Efesiana 5:17 hoe mivavaha mandrakarivo ao amy fanahy amy fivavahana rehetra sy ny fangatahana rehetra ka manana firaisana any amy Jesosy amin'ny alalan'izany fiainam-bavaka zany. Raha tsy mampianatra ny olona iaina amy fiainam-bavaka fa hiankina amy nofy, hiankina amy fahitana,
iankina amy tenina ndray lazay ilay mpaminany fa tsy orona amy fiainam-bavaka tsy orona amy ten'Andriamanitra dia sandoko zany fibebahana marina fiainam-bavaka marina no fiainan'ny olona manana ny fanan'Andriamanitra fiaina mpibebahana satria asan'ny fanan'Andriamanitra ny fibebahana sy ny fiainam-bavaka. Ny fepetra manaraka dia ny fepetra ara etika na critère sur l'éthique fitondrantena ny mampiavaka ny olona manana ny fanan'Andriamanitra dia masina ny fitondrantenany madio ny fitondrantenany. Hoy Jesosy amy Matio 7:5-12 hatramin'ny 7:10 mitandray manareo fa fandrao vao fitaky ny mpamamy sandoka zay mankao aminareo amy fitafiany ondry fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy ny voany no afantaranareo azy ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Raha misy lo ilaza mpaminany na mahita Jesosy na itenenany fanahy masina kaneo jerenao fitondrantenany rasy tarafo amy baiboly tarafo amy fitondrantena kristiana tena tsy izy io aoka ho masina ianareo satria masina Jehovah-Andriamanitra reo tsy tiako hoy ny tompo mifanim-pampihavana haroaroam-paratsiana ka noho zany ny olona mitoetra ao anatiny Jesosy mitoetra ao anatiny fanahy masina mitoetra ao anatiny ten'Andriamanitra manana fiainam-bavaka izy dia tena mamovo tsara izy fa tsy hoe manana an Jesosy ao anatiny izy ka de hiteny rasy na hijangajanga na angalatra na anao fitondrantena maloto sanatry zany. Paoly apôstôly de miteny hoe anoty isika va isika satria ombany fahasoavana sanatria zany matiny amin'ny ota isika ka mandeha amy famasinan'Andriamanitra vokatry ny fanahy raha teo zany fitondràna tena madio sy masiny zany araky ny Galatiana 5:5-20 ka hatramin'ny 4 amy mahafanahy masina de mpanahy masina izy. Hoy ihany Paoly apôstôly milaza am'zany fahamasinany zany amy Korintena 2:1-2 efa voasasa ianareo efa no masinina ianareo efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanan'Andriamanitsika. Zany madio sy voadio ny rano Kristy voadio ny ten'Andriamanitra voadio ny fanahy masina de masina tantera tsy mifangaro amy fahotana midikany hoe masina mantsy raha adika io zany dia toero falazain'ny Paoly amy Galatiana 2:5-10 ka hatramin'ny 20 zany filany ota zany ary faranany amin'ny hoe zay manao zany fahotany zany milalao rota zany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra misy. De ihany koa amy Korintana 2:1-7 ka hatramin'ny 10 fa ny olona tarain'ny fanan'Andriamanitra dia miaina amy fitiavany Kristy izy. Korintena 2:13-17 ka hatramin'ny 17 ny Galatiana 2:5-12 sy manaraka teo manana ny faindren'Andriamanitra izy. Isaia 2:1-2 oabolana 2:2-1 ka hatramin'ny 9 manetena izy fa ny sandoka kosa dia ny fitiavana ny tena ny ampisongadina ny tena ny tena ao anatiny isonotany voninahiny ny tena ao anatiny ifreareana ny tena ao anatiny manambony tena manamary tena ary ny fitondratena tsy dia tsara fitondratena fa tena rasy fitondratena anao miafinafinany izy fa Jesosy mahita azy. Ny fepetra manaraka na ny fampianaran'ny fiangonana sandoka na ny mpaminany sandoka dia ny teolojia ny fahombiazana ity no anavahana ihany koa ny fanahy sandoka théologie de la prospérité teolojia ny fambiazana isany amantarana azy ity ary tia ny tena azahoan'ny olona maro. Inona moa zany théologie ny fambiazana na théologie de la prospérité zany hoe fambiazana foana e arak' zany anaran' zany théologie mahomby foana ianao sisy échec sisy fara tena zay ataonao mety avokoa de hoy izy tonga avy amy fiangonanay manaraha ny finoanay fa raha vo tonga ato fambiazana foana tampotra no fahoriana zay dika théologie fambiazana azonao avokoa ny ilainao rehetra inona vola harena voninahitra fahasalamana vady zanaka tsy miresaka lanitra izy fa ny zavatry ny tany ino atotototry anao satria hitany anao sahirana de la tratrany zany ny marary ny manana problema ny teana ny zanaka de mitotototo tonga de resy baby mitateraka
ary io azao n'olona maro indrindra satria andro maoro zao andro misy antsika zao ka de maro no laviny ary am'izany de ampianariny ty teoloziany fambiazany ty hoe mariky ny fanananany jesosy dia ny fambiazana am'izay atao rehetra mariky ny fahasalamana ara-panahy na santé spirituelle ho filazany teny fransay azy dia ny fambiazana am'izay rehetra atao heveriny no tsy mino ny olona mandalo fahoriana ny olona mandalo sy fambiazana poly de mampitandrina amy korotiana voalohany to fa 2010 raha am'izao fiainany zao ihany no anatanasika any kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetrasika mahantra indrindra noho olona rehetrasika marina rehefa manana jesosy tokoa ianao dia izy mamany olana samihafa tsy diso zany fa noe tsy mandalo fahoriana mihitsy vao mandingana totomboravarina tsy mibebaka akory tsy misy fiaretana tsy misy fiantorahana amy jesosy tsy misy firaisanana amy jesosy tsy misy finoana velona de tonga ho azy automatika tahako zany fa ny antsika de zao hoy jesosy am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana mpianatra ny lazarany io nyjana 9:30 am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana ary eo amin'ny apokalypsy de lazainy tsara reo nandova lanitra reo izy reo mitafy akanjo fosy lava mandova lanitra reo no avy ta fahoriana lehibe ny akanjony nofisiany sy nosasany tamborany zanak'ondry ary apôstôly paoly nigadra nidoram-bato sy ny sisa ataony hoe tsy andalo fahoriana ny olon'andriamanitra mandalo fahoriana fa mandresy izy ny paoly apôstôly Romana 7 satria manana jesosy mpandresy mandalo ady izy satria miaramila tsara ny kristy izy ka sy maintsy miady fa ity teoloziany fambiazana ty de mametraky anao tsy ady fa miracle foana tsy azo sarana amty teoloziany fambiazana ty koa de misy fipetra manaraka na fampianarana manaraka dia ny fampisongadina tena sy ny fitadiavana client olona ho an'ny teny na ho an'ny fiangonana amy teny français izy mazavazava koa ho an'ny zatra azy a culte de la personnalité na clientélisme koa ao anatiny zany hoe ampisongadina ny tenany azahoan'ny client zany ny tena ambadiky ny zavatra rehetra atao ka de ny fambiazana io ny teoloziany fambiazana io no aratoratiny de mahazo client izy ka mahazo client de misy moa mihira hoe mandrosaha be dia mahazo fahasoavana be mandrosaha vola be dia mahazo fahasoavana be satria volany fikendrena voninahitra ny fifindreny client mody miteny jesosy izy fa ny amantarana azy de zao matetika faranany amy ko ny culte de la personnalité nosotraniko nampibebahiko ianao ngano manasitrana an'io raha tena fanan'andriamanitra dia ny teny ilay olona hoe nisotrany jesosy tahaka ny nataony ry petera sy jaona everinao reo fa herinay nanangananay an'io lilahy malemy io tsy herinay na fahaizanay fa ny anarany jesosy avanazaizaray nitsangana tamy maty kana zany sy manondro ny tenany ny olona tariny fanan'andriamanitra fa manondro an jesosy fa ity culte de la personnalité ty de ny ampisongadina ny tenany ny voninahiny ny areny ary ny everiny ho hery ny fotanjany satria devoly ny frihariana no anatiny zany dia misy orgueil spirituel na firehariana am-panahy ao anatiny ao rehefa mitory eo izy de tena be fesikesena be izy tena isehoana hoe izy ny tena misongadina indrindra mampisongadina ny tenany izy tsy hoe le mandehadeha de raso azy rehefa mampianatry ny toro-tena fa hitanao ao anatin'ny teniny sy ny fiesiny fa olona mirehareha mampisongadina ny tenany izy fa tsy mampisongadina ny azo fizaliany kristy io no atao hoe orgueil spirituel zay ananany olona tariny fanahy sandoka mampalahelo aza any a Madagasikara zay vo hitako tamy youtube miplaza le olona hoe zaho io kristy io aza mivavaka amy jesosy avy a nazareta zany tsony fa iza ianao malagasy mahitaka ay ve nilaza kristy sandoka tanteraka de misy olo mbo fidy hitako eo manaraka an'lay olona mampalahelo zany
olona lehibe eo amin'ny fiangonana zany manaraka an'izany a ianao fantatraizo ino anao aza makany aza makany. Ny olona manana an'ity culte de la personnalité ty na orgueil spirituel ty a na ny fanaisandoka io dia tsy azo anarina, tsy manaiky toroan-kevitra satria mihevitra ho manana Jesosy, manana ny marina, manana ny fanahy masina, ny fanahy masina ihany no anay de ampy. Hoy zareo tsy mila ten'Andriamanitra aza ny sasany, fanahintsika fanahy masina ihany, Jesosy ihany, tsy mila an'izany baiboly zany, tsy mila an'izany fitonantena zany. Tsika na de manana Jesosy, manana ny fanahy masina dia teneniny Jesosy sara dininareo ny soratra masina fa io manambara akoho masina nareo fameno daholo ny antsika izy rehetra. Ny fepetra manaraka dia ny fisipoka sy fombafomba samihafa fanao. Misy mametraka didy hanampy ny famonjena, na lalàna manampy ny famonjena, na fiesika manampy ny famonjena, na toerana manampy ny famonjena. Raha tsy amitenimbohitra rano, raha tsy mirano ny rano nananaovana an'izao, raha tsy mampiasa nyity fitaovany ty anao de tsy voavonjy, raha tsy mivavaky am'ty olona velona ty na olona maty, na ity vato ity, na ity hazo ity, mampiasa zavatra samihafa izy atambany amin'ny fivavahana kristiana na ny baiboly na Jesosy. Atambatrao reo zay vo tonga ny famonjena. Tonga de mazava be. Ny olona possédé moa natratra ny tromba de tena miovatra amin'ny endriny, miombatra amin'ny feony. Marana asika azy dia ny fiangonana sandoka, sinagogany Satana. Maro ny olona miafina amin'ny anaran'ny fiangonana, oentiny nafenana zavatra rasy ataony. Ao ny sasany famosiam-bola, blanchiment d'argent, ao ny sasany varomaizina marché noir, ao ny sasany manao business na affaire ao anatin'ilay fiangonana, mody contener na baiboly no ao kanja ao anatin'io a, zavatra hafa business no ao anatiny ao, ka dia tsy maintsy dilina tsara ny objectif na ny tanjona na lay mpanorona lay fiangonana, sao de tsy fiangonana akory no fikendreny fa zavatra hafa no ao anatiny. Matetika manamary tena ny fiangonana na ny sinagogany Satana, ny anay rery ny marina fa ny sisan'izay diso ary very amin'ny elo, manamary tena. Ary ty no mila hitandrematsika ny amin'ny fanahy sandoka. Ny fanahy sandoka dia contagieux na misinga, na manaiky na tsy manaiky ianao fa rehefa vo mifandraindray am'ilay olona manana ny fanahy sandoka ianao na manaraka azy ianao de ifondrany, tsy miera aminazy fa tonga de miditra. Ka de mitandrema so hoe andramana jerena aloha, andao jerena aloha. Hitao moa rehefa tsy mety izy sisoka ihany, efa tafiditra ao anatinao lay fanahy sandoka, ametrany tanany ianao. Fa ny fanan'Andriamanitra sy sy mba contagieux na mifindrafindra ho azy zany, fa olona mibebaka marina, mino marina am Jesosy, mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina io no mandray azy. Efa nambarako tery am-piandohana fa ny mpaminany sandoka sy ny mpanarady azy sy ny mpino azy dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra misy. Apokalipsy 4:10, Apokalipsy 4:10, ny 9:20. Raha sy mibebaka, raha sy miala am'izany fiangonana sy zany olona rany zany, fa raha mibebaka sy miala kosa izy a, de mazava ho azy tsara fa mandova fiainana manak'izay, voavelany eny. Ka noho zany ianao miaino zao fampianarany zao, raha sendra ny vilivily tany ianao de aza mba manandrakandra antsony. Raha mbola ao anatiny zany fiangonana zany ianao ka hitanao fa tafiditra ao anatiny fepetra samihafa zay nolazaina tery aloha, de miala tao sy ho very amin'ny elo ao, miala tao. Ary aza matahotra fa hain Jesosy tokoa ny fagagana sy ny fanasitrana, manomenao zay ilainao rehefa mahazo azy aloha ianao, manana Jesosy alohanao, ka sa oloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, Jesosy dia nomeninao zay ilainao. Fa aza matahotra fa tsy hain Jesosy sika zany, haino zany fa tena mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahasinana, fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fanaraka amin'ny ten'Andriamanitra, amin'ny fifadiana ny ota, amin'ny firaisana tanteraka amin'ny Jesosy. Io no miainanao eo amin'ny mpamaky vakena
ny fiainam-panahinao sy ny fiainam-ponoanao ao anatin'ilay fiangonana ka dia tandrema isika sy voafitaka fa ianao zay ny andro fampianaran'izao androany de zao hiteny tahaka ny paoly apôstôly ianao hoe fantatro izay noko sy miovaova mio sy voafitaka ary sy voareborebo misy mpaminany sandoka ny mpampianatra sandoka ny fampianarana sandoka ny fiangonana sandoka fa ny fiainako de miorona amin'Andriamanitra la zanaka fanahy masina miorona amin'ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy de ny fahafatesana sy ny fisanganana miaina eo ambany fitarian'ny fanahy masina fa zanak'Andriamanitra aho ary tsy zany ihany fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no iainako ary miaina amin'ny fiainam-bivavahana miaina amin'ny fiainam-bavaka isan'andro aho ary feno ny fahamasinana ny fiainako fa tsy milalao fahotana satria ny fahotana no efitra mampisaraka amintsika amin'Andriamanitra ka de mazava fa ny devolony tafiditra ao ary arak'izany de zao mahatoky hatramin'ny fahafatesanao ka sy voareborebo ny mpaminany sandoka sy ny fanahy sandoka mandra-patapitra ny fofonayko de hoy ny tompo akoho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao de omeko anao sany mpinahitra fiainana pinahitra anao Andriamanitra la zanaka fanahy masina zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay vavaka asika sotonao zay Jesosy nazaonay ty fampianarana ity ny angatahana aminao Jesosy dia tonga ny mpiaino tena naiky fa tokana ny ao Andriamanitra tokana ny fanahinao tokana anao Jesosy mahatsinitsagna amin'ny maty iorena ny finoanay fa ny velany zany de sandoka avokoa ka dia hay amantatra ny marina ianao Andriamanitra marina sy ny fanahy sandoka ary ahatonga anay sy voavolebireby mandrak'izay fa atoky tanteraka sy iankina tanteraka aminao Andriamanitra ny zanaka ny fanahy masina amin'ny andronay manontolo saotra tompo amen. Trizami tanu, travulukia, satsimi tara.